Tamin'ny fotoanan'ny Repoblika voalohany no nisy fanamboarana bilidinina farany teto Madagasikara. Anisan'izany ny cité Anampefilo 67 hectares, ny cité Anambohipo ary ny cité Analamahintsy. Taratry ny fandrosoan'ny firenena ny fandrenana fotodrafitrasa manaraka ny fenitra sady lova mipetraka ho an'ny taranaka ihany koa, hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Antony nananany fitondram-panjakana viana anatratra ny fahatarana nisy hatramin'izay ka nanangana ny bilidinina mora, trano fonenana mahateonina, antsoina ihany koa hoe Lake Village eto amin'ny commune Ivato. Bilidinina 6B zao no tokanatsika androany. Ny fitokanana an'izao dia manova tanteraka ny endriky ny tanàna satria eto Ivato ihany koa moa no vavahady idirany ireo vahiny rehetrarehetra, dia manova tanteraka zany ao amin'ny fahitan'ny olona hoe ay mandroso i Madagasikara, ay misy fiovana eto a Madagasikara. Ny fisian'izao bilidinina mora zao dia ny ahafahan'ireo olona rehetrarehetra manao an'ny resaka hoe vente location, satria alotsy kelikely ohatrany hoe manofatrano ihany zany dia mandritra ny fotoana maro dia lasa tompony ilay olona izay voafatiny ahazo an'ity trano ity. Eto moa dia miteny io monsieur le ministre fa hojerevana mihitsy ny lista aloha dia atao ampabe maso ny akitsapaka. Tanteraka ny velondrano faraika amby folo ny filoham-pirenena ny amin'ny fandrenana toeram-ponenana ho an'ny vahoaka malagasy. Tsy misy fanavahana fa afaka misitraka ny bilidinina mora eto Ivato avokoa ny sokajin'olona rehetra. Tsy ny mpiasa-panjakana ihany fa na olon-tsotra dia mba anana ny trano fonenana. Ary zay no efa nijerevana niaraka tamin'ny sekretera-panjakana ny hoe ny fanaovana fanitarana tanàna, ny fanomezana tany amin'ny vidiny mirary ho an'ny akamaroan'ny olona mba afaka samy manangana ny tranony ihany koa. Zany no atao ary misy toerana maromaro aty amin'ny district aty amintsika aty no anaovana an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Amin'izao fanombohan'izao dia bilidinina 5 no mandrafitra ny Lake Village eto Ivato, fa mbola ho avy ny 720 hafa. Bilidinina iray mahazaka tokantrano 540, izany hoe tokantrano 530 any ho any no afaka norom-ponenana ety amin'ny Lake Village. Miankina amin'ny habeany sy ny modely ary ny fidiram-bolan'ny olona, farafahakeliny 7 alina sy 2 hetsy ariary no aloha isam-bolana. Izay no anisan'ny fepetra takiana amin'ireo olona mikasa hividy ny trano fonenana eto amin'ny bilidinina mora Ivato. Misy appartement na tokantrano afaka 520 amin'ity. Dia misy koa le modèle ataony mitovy daholo hoe efitra telo daholo dia tokantrano 20 no afaka tafiditra ao anatiny, isaky ny meuble anankiray. Zay modèle roa zay zany ataontsika. Dia ato sahaza misy hoe ity zao ny lehibe indrindra hoe T4 hatrany amin'ny 420 metre tour-drony ahafahany total ny atao anatiny. Dia ny T3 midina amin'izay hatrany amin'ny 20 metre tour-drony eo zany ny kely vita ao anatin'ity. Ireo zany dia arakarak'izay koa ny vidiny zany, arakaraka ny habeany. Hatreto dia olona 590 amin'ireo 10 alina efa nametraka tota-taratasy no nafen'ny fepetra ka mba isiany mangarahara dia amin'ny alalan'ny atsapaka no ahafahana misitraka ny trano. Rehefa mafen'ny fepetra le olona dia ataontsika anaty urne dia sariantsika ao zay mahazo azy zany no atao. Ohatsy ny ety Ivato zany dia zay no atao. Ireo olona 590 efa ataontsika hoe voafantina atao anatin'ny soratsanareo fa afaka mahalohany le vidiny zany dia atao fisariana amin'ny fotoana zay voatongo atao ato. Mandray tsika satria mbola misy 29 meuble misokatra ato ambadika ato. Dika zany zao tsika dia efa manony amin'ny fisoatanana. Avo efatreny amin'ny toerana nananganana azy ny habean'ny ravitrano eto amin'ny bilidinina mora Ivato. Misy ny espace vert sy ny parkina lehibe isaky ny bilidinina. Mbola ao anatin'ny fanatanterahana ny politika mpanjakana mahakasika ny toeram-ponenana ihany koa ny fametrahana ny tahirim-pirenena momba ny trano fonenana ahafahana manangana fotodrafitrasa maromaro toy izao manerana ny nosy. Ho an'ny departementan'ny filaminam-bahoaka ity birao fiasan'ny fitaliavam-paritra ny polisy-pirenena Analamanga ity no fotodrafitrasa 720 no tokana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritry ny fotoanany tondrany
tanjona ny amerina indray ny fandriampahalemana indrindra eto amin'ny komina Ivato izay vavahady hidirana sy voahana ny Madagasikara. Anafainganana ihany koa ny fifanomezam-baovao amin'goran'ireo asa ratsy toy ny fankanan-keriny eto amin'ny faritra Analamanga. BFP dia isan'ny ato ny sitraka ny zanako tia hevitra fivoriana rehefa toa filoham-pirenena. Raha 5 taona lasa zay dia feno betsaka ny resaka fankanan-keriny na kidnapping. Ataontsika hoe isam-bolana nisy foana ny kidnapping an'ireo teratany vahiny teto Madagasikara fa indrindra teto an-drenivohitra. No miezaka nataon'ny mpitandro filaminana no ny paikady zay napetratsika dia miara mahita tsika ankehitriny fa foana ary tsy misy tsonya izany kidnapping izany eto Madagasikara. Zay zavatra izaka tsara sy vita dia mety mpiderana. Na zany aza dia miekitsika fa mbola betsaka ihany koa miezaka zay tokony mbola ho atao ao anatin'izay famerenana tanteraka ny fandriampahalemana eto amin'ny tany sy ny fanjakana izay. Manoloana ireo zava-bita maro tsy vita fitokanana nanome toromarika ho an'ireo minisitra rehetra ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Zay vao nisy hoe ny fotoana hitokanana indray no tsy ampy. Ka eto zany manamafy ny toromarika zay nomeko. Dia io toromarika omeko ny ministra ny filaminam-bahoaka ny ministra rehetra sokafy daholo dia aloha anasony vahoaka. Satria raha ny asa vitatsika no na isan'andro ary mitokana na mbola afaka enim-bolana na 20 volana tsy vita ry zareo ny itokanana anazy. Zany hoe zay ny mahatonga ny olona miteny hoe bâtisseur isika, manorina isika, mpanangana isika. Ary tsy nisy navita ny zavatra vitatsika tao anatin'izay fotoana foy izay. Ary zay nisy orako aminareo tsirairay avy nanome fitokisana anahy tamin'ny tenako tao anatin'izay 5 taona latsaka nitondrana ny firenena izay makasitraka makatelina indrindraindrindra nafahako nanatanteraka ny vina zay napetraka ny rano ary nafahako ihany koa nampiseho ny vahoaka malagasy ray manontolo fa afaka atao tsara ny manorina sy ny manangana zavatra tsara ho antaranaka faramandimby. Tsy jerevana loko politika ny asa fampandrosoana hoy ny ben'ny tanàna Penjy Randrianarsoa, maro ny etaetan'ny mponina Ivato nampitainy nandritra izao fandalovany filoham-pirenena mivady izao. Neken'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina vetrany ny fampitaovana table banc ho an'ireo efitrano 12 ao amin'ny CEG Ivato izay vao nasipanavaozana. Torak'izany ihany koa ny fanekeny anolotra moto ho an'ireo ben'ny tanàna eto Analamanga ahafahana mifamezivezy amin'ireo asa fampandrosoana tanterahana.